Felonana tantara nosoratany Rakotonarivo Noa. Reto avy no nanome aina ny tantara. Meva Zonantenaina Ndrina Rasamuel John. Niaraka amin'ny Rinjarimino Ravakalia. Mpanatotosa Zonantenaina. Kersy ty dia ho vita ny fianarana tao. Mila mivavaka mafy ndry fandeferana fa raha sitrapony tompo dia lasa dokotera ihany. Ny zavatra tsapako aloha andalo setra olana maro nandritra ny fotoana nandratoko fianarana. Fialonana azo ny fianakaviako moa tena rangory fototry ny hafa matetika. Miaiky anefa fa raha ny herin'ny tiananay fotsiny varavaran-tsekoly. Sofa teo ianao Andriamanitra, tsapako fa tena namaly vavaka tokoa ianao. Ankoatr'izany teo ihany koa dada Sine, izay ray aman-dreniko nahitako masoandro, tsy nikery soroka izy nanampy hatrany. Oay, manino izany findaiko izany. Misy zavatra tonga avy any amin'ny finday izany. Avy aiza hono? Draso hoe jerena. Avy any amin'ny tantely malalako. Ay, aleoloha vakina. Manahoana ny malalako? Tsy haiko raha efa inse fa misy vaovao ratsy mahatsarava nitranga hono any amin'ny tanàna misy ny ray aman-dreny se. Inona tsara? Vaovao mahatsiravina hoana koa? Andriako. Inona indray re izany Andriamanitra? Ny finoana tamin'ny fomba fiainam-bibiana ho ny ray aman-dreniko nahitako masoandro. Aoka izay aloha e. Inona tsy mony amiko e. Ny ara-maty sy mba nialana nenina akory izy mivady. Very ahy e. Andrary lanitra. Aoka izay fandeferana. Ary tsy hoe ho fafako ny ranomasony se. Mafy mahazary tantely malalako. Eny e, tsapako inge izany e. Atanjao ny saina. Oka ho aho. Aza manary toko fa mbola eto ihany hanampy an'se mandram-pialam-pofonaiko re. Tantely, za mihitsy ve raha tsy vitany e. Samy felonana mahery. Tsisy an'izany. Nahoana ka mbo tsy fidiny e. Ao anatin'ny ray mpimasom-bota dia lasa indray aman-dreniko. Nahoana e. Fandeferana. Fandeferana. Marina tsy torana. Torana marina. Vonjere re olona. Torana malalako marina. Zay fa mba nanomboka najery tena maro. Fa aiza izany? Eto anilako azy fa tsy aiza-tsekory rery fandeferana. Fa naninona ka? Safotra se teo dia tsy natsiaro tena ka ny famonjen'ny olona tetiko. Misaotra betsaka anao ary
tanterina mondia tsisy tokony iseranao re zany. manirany tiako dia ianaraka dada sy neny. Zay indray ianao a sakako tsonza fahorin izao. za manao an'izany ho ase fa za malalanao ange mbola eto hoe tsy tantoko tsony ry tantely. dia vilany serireto a zany. aleony ankoatra ny toizana ny atsika fa aleoko manaraka ny dada sy neny. aza manao an'izany morse a maty aza ange fa tsy fidiny ka mahireza fa aleo Andriamanitra reny andahatra ny zavatra. aleo anaraka ny dada sy neny ho a. fandeferana. fa naninona koa moa hoany ny velominao indray e. tsy aloha ve za anaraka andry zareo e. Tsy za vilivily ange ny tompon'ny aina fa Andriamanitra. ka angatao amin'Andriamanitra ary aho faty e. tsy zakako tsony izao azo fijaliana menjady amiko izao. Ndrekako torana indray. Vonjeo re olona. Vonjeo re olona. Toa tsisy nizaniza tamiko ka aleo aloha kosehanaingana ny tongony sy tanana. Fandeferana. Andriamanitra, inona reto mahazo ny malalako ty? Dia ho sanatrivy. Aza hitako Andriamanitra. Herinandro sahady izay ry tantely nandao izany dada sy neny aho. dia noho ny fialonana ny menakavy tokoa ve. Herinandro sahady tokoa izay ry fandeferana. Tena miazakazaka amin'ny fotoana. tena miazakazaka tokoa nefa ny aloka mainty vokatry ny fialonana toa tsy mety miala atao amin'ny fiainako mihitsy. takondrahoana matevina amin'ny fiainako no tafio-drivotry ny fialonana ary tantely. Indray ianao. maizina amiko ankehitriny. tena marina e. Ahoana ary fandeferana? ahoana ry tantely? Tia nanontany ansia hoe efa mba fantapatatra izay ihany ve ny olona be fialonana ka nentina vanony ny loza mahatsiraviny? tena sarotra amiko kosa aloha ry tantely ny anendrikendrika olona raha tsy manam-pirofo mivaingana. Izany nefa na zany na tsy izany aza dia saha kosa milaza aminao fa raha dona sy ny ekipa mihitsy ny rangory fototry ny afo tamin'ireny. Fa ahoana ny asainao milaza an'izany nefa? satria aloha tsy mpangalatra ny namono any dada sy neny. Izany ve? Porofon'izany dia tsy nisy zavatra very mihitsy tao an-trano na dia loha mpanjatra ray azy. Izany tokoa moa. mino fa misy olona mahazo tombontsoa manokana mihitsy amin'ny nahafaty an'izy mivady. Izany mihitsy ngamba ny namonono azy. raha eo amin'ny lafiny ara-politika aloha dia tsapako fa tena enjehan'ny olona maro mihitsy izay. Izany indrindra na zahiko milaza fa mety raha dona sy ny ekipa mihitsy ny nahavanona an'izao loha izao. tamin'ny fifidianana farany teo mantsy dia resin'ny ry dada ry zareo dia mety izay ny tsy hahafaty voalava-kibo azy ireo ka. Dia ohatra n'ireny sakay sy maso ireny tokoa moa izany zareo ireny rehefa mifankahita. raha ny hita eny masom-bahoaka aloha dia tena mifampiresaka tsara ohatry ny olon-drerehetra ihany zareo ka. saingy ny ratsy nge tsy misy tandroka ry tantely. mody tsy miady ry zareo nefa nikobay akelika ihany. Raha izany zany izy dia mino asy efa tsy maintsy hitranga eny ihany ny marina re. enga ny Andriamanitra. tsy maintsy ho hita rangaha marina na dia fisakazaka saro-tadiavina. Ono dia raha ho fantatr' izay izao hoe iza marina ny olona namono azy mivady dia ahoana hitorotra sa? hita eo ihany re. fa raha resaka ara-politika aloha no ambadiko izao fialonana izao dia mety hanahirana ihany. Satria ahoana? ka raha resaka politika nge nahita izao aza fa mainty dia lazaina fa fotsy dia lasa fotsy ho azy eo e. Tokoa.
fandefirana fa inona indray ty mampitanondrika an'se ty mahatsiaro any dada sy neny ary tantely mangina re dia mahiriza fa za mbola eto ao fa fakondramomasony se a mangina za malalako izany tantely ary ahoana ary fandefirana tsy manambany fitiavantsika ary tantely malalako fa na dia eo ase dia tsapako tena banga mihitsy ankehitriny ny fiainako tsy afeniko anao izany tsy mahagaga tokoa ange izany satria olona roa be izao sady tabiny rehare kiady sy voninahitra masoandra mambolana izay akaiky ny fonse indrindra no nandao an'se tsy vidiny tao anatin'ny indray mpimaso tsy nialana nenina akory ana izany ary raha niraraka avokoa re izany rehetrarehetra izany tsy misy azo rofina tsony akory atao fa miara-miora am'se amin'ny mampifankatia antsika taraka visy avanina ankentsika ka izay didia maharary fandefirana efa ray vatsika izao ka iraena ihany koa manaraka izany amin'ny maha-kristianina antsika dia tsaroko ilay tenin'ny tompo manao hoe vampitondra izay mavesatra ho izany izay mahazo an'sery dia tsapako fa mahazo ahy ihany koa matokisy misaotra betsaka ary tantely malalako tsy nanary ahy ianao na dia ao anatin'izao ady sarotro izao aza tsisy tokony isaorany se reny amin'izany raha nytiako hanohizana ny resantsika ao a dia ie ahoana ary tantely izao re raha tsorona ny tiako lazaina dia efa fantatry se angamba fa ny fiainana tsy vitan'izao rehetra izany aoka mba hiara hiatrika tsara tsika fa ka samy hibanjina no avy ao anatin'ny fanantenana miaraka amin'Andriamanitra aza matahotra ho ny tompo fa za mahalala ny hevitra hiverako hitondrana anareo re nareo angina fa za hiady ho anareo ho ihany izy araka izany ry fandefirana Andriamanitra mahalala ny lalana tokony hitondrana antsika ekeo ny fandaharany tsy manahary antsika izany ry izy kristianina tsika ka tsy tokony hanometsiny azy fa tokony hanana fanantenana lalandava ao amin'ny fiainana na inonina mitranga mena ary fandefirana fa mbola hibalika amin'ny masoandrotsika ka isindra ihany izao raha ho mainty mitatao izao eny misaotra betsaka anao ary malala tamin'ny fampahirizana tsapako fa manana siram-panahy koa manana anao raha tsy teo angamby ianao dia efa tsy haiko tsony izay nahazo matokery sery fandefirana fa hitraka manomboka izao aho tsy hanometsiny ny velivelan'Andriamanitra vao maika aza hidiry azy fa lehibe tokoa ny fahasoavana ay tonga dada kiala miadana tonga fa aloha hoe soloko ty akanjo ty fa tena mafanary miadana hono a ahoana izay inona ny vaovao anao ry kiala miadana zanako malalako raha ny vaovao lehibe aloha mbola eo am-bava maro ninona ry miadana dia famonon'olona mahatsiravina teto an-tanàna ireny eny aloza mahatsiravina ho andro zareo reny eno hoe tsara miadana fa vaovao mahafaly faran'izay mahafaly hoatsika ohatra ahoana koa ny mahavaovao mahafaly atsika an'izany ary dada tena jereo za jereo nanendrika raha faly ery dia mba mahagaga anahy koa izany ka inona mahagaga andria amin'izany ka izany teninao izaniko satria ny ankabeazan'ny vahoaka tsy mandady arona dia samy sety lalina avokoa vao nandrian'iny loza iny eny aleo izy setoko ny namono azo atao aminy raha azoko tsara ny teninao ry dada dia tena tsy mba nampalahelo anao mihitsy na zavantrango ireny tsy nalahelo anakely varavety azy
tsarovy tsara ny hery-dada fa Ninona? samy olona tsy manatsiny izy mivady reny nefa nahoana no nataondray namony sady nirasarasaina tamin'ny antso mihitsy. Iza no nilaza taminao fa olona tsy manatsiny reny ry miadana Mibaribary toy ny tafika andrefa tanàna angeny mahamoditra azy. Tsy. Tena mba marina anie zany ry dada e. Ny mahiratra amin'ny mikipo ny tsy mahita an'izany. Ary toarovanao eriany izany ry miadana e fa nahoana Tsy hoe miaro azy ireo aho fa ny marina no lazaiko anao teo. Mino fa tsy ho voavidim-bahoaka mihitsy ingara 5,000 iny raha tsy tiany olona. tena diso hevitra ianao Ha? tsy fantatrao tokoa mantsy fa halabato ane no nahatonga azy teo amin'ny toerana nisy azy ry miadana ataovinao ohatsiny zany Zay indray le fielonana sy vavampanao politika. felonana inona ny marina ihany ny marina Na zavatra efa hita fa fotsy zao aza dia mbola salazaina ihany fa mainty foana. Lazaiko anao tsara fa zany tokony ho voafito be ny tanàna fa tsy ny raha 5,000 intsy. Dia zay zany nahatonga anao faly ankehitriny. Mibitaka ianao fa lavo ny mpifaninana aminao. Zay mihitsy ry zanako malalako. Mazava? Tena mba mahagaga anahy mihitsy ianao ry dada. Mahagaga anahy fihetsika anao. Inona ny mahagaga anao e? Raha tsoroko aminao ty zavatra olazaiko manaraka ty ny tena mahagaga. Inona indray lazao ary? Mihainao? Nahoana ianao no nanome lamba manokana namonosana azy mivady nefa milaza fa faly ankehitriny. Mba valio kely zay. Mbola tsy mahalala ny paipaikady politika marina ianao anaka. Tena gaga ka. Antra tsy mahagaga raha tsy mahatakatra aneo ambadika izany. Marina tsy toranye ary miadana marina. Raha tena tsorina aminao izany no atao hoe politika avolenta. Zany no izy ry miadana. Tena vao mainka amin'ny maizina amiko ny tiany dada olazaina. Mitony tsara renao dia eno iaho. Efa tony ahy e. Eny fa eno tsara ny fanazavako. Fantatrao fa mpanao politika ny dadanao za zany ka mikendry fatratra io toerany be ny tanàna io mba takatry ny rive zany zanako. Fantatro tsara zany e. Noho izany dia tsy maintsy manararaopaty zahay mba entina ampiesonana ny vahoaka ho tena tanàn-kavy sy havanana amin'izy ireo. Mazava amin'ity zany. Faharoa dia mbola enoy fa mba entina manetsikelyka ihany koa zay no izy. Dia midika ve zany fa ndray tsy kombakomba tamin'ireo mpamono olona dada? Miadana, olona andrandrana ianao ka tsy hanafiainana losola. Tsorika aminao tsy misy isalasalana zany zanako zany fa za dadanao no ato toy ny kotrika ny famonona ny raha 5,000 mivady. Zay no izy. Dia tena vita ny dada hono ny nampamono ny raha 5,000 mivady. Tena tsy napoziko marina. Tena zava-dozana ateraka ny fehelonana ka. Tsy mahagaga izany satria fantatro tsara ny maha kristianina fa asa andeha volo fahavalo amin'ny fitiavana ny fehelonana. Tompo Andriamanitra, mifono aminao aho. Mamelany eloko dada fa tsy fantany izay ataony. Raha sitraka tompo dia tolory fo vaovao ndraiky mba hialany amin'izao toetra ratsiny izao. Amen. Miadana. Ahoana ry dada? Afikely ange aloha ianao anaka. Inona hono dia davany dada n'ity zanany vavy tokany ity e? Makalo toerana ianao dia misy resaka tiako irahantsika mitafanaka. Fa resaka inona hono izany ry dada? Hono ary miadana. Ahoana? Hitanao tamin'le andro nandevenana an'ireo ray aman-drenin'ny fandeferana. Tadidinao? Asa raha vao marika ao fa
nisy tovolahy tsy nisaraka tamin'ny fiandeferana mihitsy tamin'iny fotoana iny ka mba tiako anontaniananao anaka. ay ve tantely iny ry dada. Fantatro ka le izy. Fantatro tsara ka. Manam-pahaizana manokana momba amin'ny fitantanana izy iny ka Zany? eo am-pamarana fianarana eny amin'ny anjerimanontolo izao izy ankehitriny. Aitro sa tovolahy manano maizy azy zany le zalahy iny. Fa ahoana ry dada? Tsy afenoko anao anaka fa ampalalaiko anao zay ataopoko ato. Eny ary? Zao misy. Fantatrao tsara anaka fa lehibe tonga taony ianao zao. De tokony etsiketsika amin'izay koa ianao eo amin'ny lafin'ny fitadiavana silam-panahy. Fangamo zany ry dada mila tadiavina. Andriamanitra anaka tsy miazy tsy miany tena ny ahy. Noho izany mila mietsiketsika ianao eo anatrehan'ny lehilahy izy moa le anaran'le Tantely. Tena mila mietsiketsika ianao eo anatrehan'ny lehilahy tahaka ny tantely fa tovolahy sady tavo ny volony no manam-pahaizana toa azy reny no tiako vadinao anaka. Zany ry miadana. Ka tantely ngery dada raha tsy diso de toa efa fofombadin'ny fandeferana izy iny. I fandeferana zanakiraha 10,000. Mbola zaza kely tokoa anao anaka. Tsy olana zany amintsika. Ohatrany mbola tsy fantatrao ihany ny dadanao. Tsy olana mihitsy zany fa amin'ny mahafofombadin'ny fandresena ny tantely mihitsy azy ny tokony hanamboarantsika ny momba azy. Mba ataovy ao anatin'ny sainao zany anaka. Tena vao maika tsy azoko izay tiany dady ho lazaina ka. Inona ny tsy azonao e? Tadiavinao vonona ihany koa zany ny zanak'olona iny. Tsy hoe vonony zany izy fa vao maika aza ho velomitsika. Ho velomitsika ahoana ry dada? Edy ataotsika zay alasa azy ho fianakaviantsika ry kalan'ny dia. Raha azoko tsara zany de atsara ny dada zany izy sady toa hoe kambody koa nge iny. Atsangana inona ny atsangana tonika ohatrany tsy mahazo resaka. Tsy atsangana zany izy fa ianao no mila mietsiketsika mba ho lasa vadiny fa tsy hoe atsangako izy. Zay indray dada sy ny felonany ka. Inona ihany felonana amin'iny zany? Efa fofombadin'olona nge iny ry dady. Ay ve vao fofony fotsiny fa tsy mbola tena vadiny. Dikala kely ty le retsy marina ohatrany tsy mahazo resaka. Na tena vady aza angeny mbola sarana ry miadana fa tsy misy olana zany Za mirediredy foana ry dada ka. Inona? Voronandanitra ka asiana sira. Tsy mirediredy aminao mihitsy anaka. Azo tanterahana tsara tsy misy olana ny amin'izany ho fa mila manaraka tsara ny drafitra matipaika ny nga raha dony ianao. Tia adalany dada indray marina. Raha azoko tsara zany ny adohany de hosiparany tanteraka koa zany fandresena zanakiraha 10,000. Fa ny tena zava-doza tsy roa amatany de ty amposia na iray tsy kombakomba aminy fa raha tsy zany hono de ariny tsy ho zanantsony tsy vitan'izany ihany fa ny fiainam-pitiavako koa nge ompitehany. Terena ity olona tsy sitraky ny fanahiko noho izany tsy ny safidiko no mibaiko fa ny fitiavan-tena ny dada. Tompo, Andriamanitra mpahefa ny zavatra rehetra ianao, mideranao misaotra anao ihany koa fa mbola nomena tombonandro. Mifona aminao any amin'ny fitondran-tena andraiko izay baiko ny felonana. Tompo, terena hamodika ny fiainam-pitiavan'olona. Mitalao aminao Tompo. Ampianaro amin'ny alalan'ny fanainao masina izahay mba hankatoa izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny masonao manao hoe ny fitiavana tsy mialo, tsy mitady ny azy ary tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana. Amen.
hono ary miadana. Ahoana ry dada? Aiza ho aiza kay nikasika le resantsika farany iny ry miadana. Le resaka momba ninona moa zany? Le tantely ve? Ay tsarondrianitra. Ka ahoana ihany ny fanapa-kevitra ao zany zanako? Raha tsorona aminao aloha ry dada, tena tsy mazoto velively amin'ny hevitra ao mihitsy aho. Fa nahoana anaka? Tsy mety amin'ny eritreritro velively zany hoe andeha handrombaka olona efa mba manatompo zany e. Tsy mety inona tsy mety. Fa ngamo indrery ny lehilahy. Iny ihany tokoa ny lehilahy. Tena tia ny fahavalontsika ka tsy maintsy avotsy ta eo am-pelantanany. Fahavalonao rery kosa ry dada fa tsy fahavalontsika. Inona? Tsoriko aminao fa Maninona? kristianina mpandray fanasany tompo ka De maninona? nampianarina fa tsy tokony hankahalolony izany. Tsy diso zany. Tsy nitaizana hialina ny hafa zany izay fa nibeazana mba hitiany fahavalo kosa. Fa izany nanabesiny taizanao ty za? Noho izany lazaiko anao mazava tsara fa Inona? na ray aman-drenina hitako mahasaondra mambolana azy ianao ka tokony ho hajaina sy hankatoavana dia tsy no mikevitra velively aminao ahy e. Aroako izay ty fihelonana rano lava tsisy farany ty ry dada ka. Felonany inona ny felonany? Tadio fa raha mitohany eny azo dia lany voalavo ny lanitra e. Aleo te tsara ho ampidohanao io fa misy fariny avokoa ny zavatra rehetra. Ka saola dia mba hitsakotsakon'ny neniny ianao any aoriana any. Mahazosotra miainao anao anaka. Ka zany e. Eny afaka miteny zay tenao tokoa ianao fa andron'ny demokrasia moa zao araka ny mpanaovanay mpanao politika azy. Saingy enoy tsara aho aoka iletika ho andonao tsara de tsara fa raha dona tsy naman'izay miemotra velively amin'ny fanapaha-kevitra zany mazava aminao noho izany aza mitanondrika eo ianao enoy tsara fotsiny noho izany tsy maintsy mana-tanteraka ny baikoko ianao na tianao na tsy tianao raha mbola mahatsiaro zanako koa ianao mazava. Fantatra fa tsy haharesy lahatra ny dady eto raha zao no mitoy fa matiko ty marina. Alolo mody manaiky dia hoeto ihany mitoy any. Dia inona ary izany no tokony ataoko ianao ry dada? Hitanao mba mitony ohatry rany ihany mba mahafinaritra ary izay iny ny tena hoe mahazanako anao tokoa tsotra fotsiny anaka zao no izy efa azon'ny ekipako sady ny vaovao momba ny tantely rehetra toy ny larana finday ny anarany eo amin'ny bokotserasera na Facebook ianareo toy izany ihany koa ny fandaram-potoana ny isan'andro ny toeram-pisotroan-taoka hitandry reto efa voasoratra ato amin'ity taratasy ty avokoa zany rehetrarehetra lazaiko amin'indry zany ka ny maiky indrindra dia ny fionanao aminy amin'ity trano fisakafoanany isaky ny atoandro voasoratra eto ty anaka miara-misakafo ao nareo miresadresaka ao nareo fampijerijery ao nareo fampitsikitsika ao nareo dia mifinoana ianao amin'izany. Inona rery lanitra ty hevitra taingany dady ty e. Dia ny tena nampitehana ny tara anankiray 5 mihitsy moa izany zao no tena masaka ao an-doha noho ny herin'ny fihelonana. Mampalahelo fa hifamotika hatrany eto izany ny samy malagasy satria eo anivon'ny firenena dia tsapa fa nakabeaza malagasy dia samy anderan'izany avokoa. Indrindra fa ireo mpanao politika kalaza lato andro dada. Raha tena mandinika dia tsy hisy fandrosoana ho vanina ho an'ny Madagasikara izany eto raha mbola manjaka ny fihelonana. Na ho toy ny anjely aza ny filoham-pirenena ifandimby eto dia eto foana tsika fa tsy makaiza raha mba tena fantatra dadako tokoa mantsy ny mikasika ny tantely sy fandeferana dia ngamba tsy nanaonao foana nandrora amin'ny tsy lany toy izao izy.
misaotra ary miadana fa tanterako tokoa ny dingana voalohany misaotra indrindra zany zanako tsy inona moa zany fa ny fionanao tamin'ny tantely manaraka izany de faly tokoa fa hainao tsara koa ny nampiresaka azy tena nahafinaritra ary tsy napoiziko mihitsy tena misaotra anaka ahoana koa ny nahalalany dada zay resaka tany eny tsy napoizinao tokoa satria tsy hitanao hoe izany nahitanao tany na tsy hitanao koa hoe tany afa efa ny fenonay roa ny fankatsary sy fandraisam-peo miafiny ronony iny ny toeram-pisakafoanana anionanareo riny fitaovana tena avolenta dia avolenta ny nampiasaina planina maty-paitra ny mpanao politika kehitriny ianaka no nampiasaina mpanao politika avolenta izaka aza ataonao magaga miadana tena mahery tokoa nareo ry dada zay mihitsy kosa aloha saingy mahery amin'ny ratsy ny zany tro vedy ho ratsy de tena andaniana vola mankarena tokoa zany asa pitsikolovan' zany voalazanao tokoa ny marina anaka tsy maintsy mampiasa vola kosa aloha rariny zany satria tadadio fa araka ny voalazan'ireo manam-pahaizana de zay tompon'ny vaovao no tompon'ny fahefana ary miadana de efa fantatra daholo zany ny momba ny zava-nisy androany de ahoana indray ny toy an-tantara ary dada hitanao zany io ary fa manomboka liana amin'ny tantely sady ianao anaka mino iahy anka maimaika ny ano iny tantara lazaiko anao fa tsy mamaika lalamina tsara ny fandehan-javatra anaka fa aza maimaika ihinana menaka zany zanako malala tsy foky atao tany zany tsy tokony ho maika tsy faingana toy ny diandrenondry tsika anaka fa tokony ho tsy maika nefa tsy tara mazava aminao zany tsy mamaika izany fa nitetika ao manaraka ny tiako fantatra aloha zao raha ny amin'izay indray aloha anaka no tiana ho fantatra de ambarako anao fa ampiasa tetika avolentsika tena manara-penitra lazaitra aminao mihitsy ampiasa zany tsika atsoatsy arevo tanteraka amin'ny tantely aminao inona indray koa zany tetika avolentany daty zany zao ny lazaiko anao hoe tsara aza manontany basy amin'ny anglisy ianao ry miadana lazaiko anao tsara fa na ho lany aza ny ala tsy nanana raha dona tsy ho lany bala ny tetika ady zany mazava eny efa hatry ny ela anao fantatra fa be tetika fa ny amin'ny tindray mitoraka ty kosa manina indray inona marina zany tetika ao zany miala tsiny aminao ary miadana fa am'tiandray mitoraka ty de aoka mba hijanona ho tsy ambarateloko za manokana ka tsy ambarako vady tsy ambarako zanaka mitetika aleo mba ho arery any andray kosa ary dada fa nahoana kosa hatramin'izay ianao tsy mba nanafina tamiko eny marina zany saingy fantatrao tsara fa misy any le fitenenana manao hoe ny marina rehetra inona ny toy eny tsy filaza avokoa mety ho inona indray ary zany tetika avoletany dada amandriana ny tantely mba hiaraka amiko zany ny hitsikitsika tokoa tsy mandindihy foana fa ao raha matoa zany tsy nolazainy tamiko de tena ao raha mihitsy ngamba mety ho fihetsika mamo fady avolenta indray zany tena aza hitako marina Andriamanitro ampio mba halalan'izany na ho ela na ho haingana dada ahoana anaka ahoana zasana azafady fa misy resaka kely mba tiako lasaina amin'ny dady eny anaka eto ny teninao fa mieno ahy fataiza marina moa dada le andro amin'ny voamaraina be iny fangamotsy efa ndrasaiko taminao fa hoe hitsikany amin'ny pastera ka de tena tany amin'ny pastera tokoa
ve ianao fa maniny ianao manontany be ataka izany tany ah ka tena tany a fa pastereza tokoa aloha izany tsy dianao izany pastera antsika am-piangonana rehefa izy indray moa mandainga ianao ry dada fa aza be resaka eo inona omepirofo ary raha lasainao fa mandaingy omeko pirofo tokoa ianao raha mitady soroko fa tsy misy manendrikendrika anao amin'ny tsy marina izany eto ka lazao ara ny pirofonao tonga de tsoro ny resaka fa aza be safary tahaka an'io ianao miadana za ihany koa mbola maika andehanaka fa tsy olany andro amin'ny resaka tsy misy dikany eto ka lasa zaho ary n'izy raha tsorona fa eno iahy ahoana ay efa sady lasa niova pastery ianao niova fiangonana ankehitriny inona niova hoana fa tsy azoko anaka ay kosa lasa ranokombe mpilalao ody mahery ny pastery anao ankehitriny aza miteniteny foana amiko ianao ry miadana zany inona n'izany tsy misy fantatra akory zany resaka teneninao zany na de kely tahaka an'iny ary miteniteny foana fialanity ny mpamosavy mandeha arina aza nge misy mahita ary dady de maninona aza mandainga amiko ianao noho izany aza mody fanina mivarotra sakabelo amiko eto fa tany ianao fa ekeko iza nefa nilaza n'izany taminao ka mipitsikilona lefako ka inona pitsikilo inona tsosa efa lasa mpitsongodia indray zany zanako zany laza ho amiko izany lazan'izany taminao miala tsiny ary dada raha voatery na pitsikilo olona tamin'ny zena lehanao tany aza mena tsiny raha nanao izany satria raika ianao ka mba te ahazo vaovao momba anao de inona hono ny vaovao nolazain'le irakao ary hitan'io olona io tany amin'ny ranokombe ianao ka ekenao aloha sa tsy ekenao izany tsaro fa raha tsy manaiky eo ianao de nisy pirofo tsara azo aseho raha liana izany ianao ka ahoana marina sa tsy marina izay voalazako taminao izay any ry dada valio andeha atao hoe marina ary mba tsy fandirana ireo zay nitianao ay aika any ianao tsy fandirantsika fotsiny zany de inona ho nyresahanareo taminy satria ny zava-misy ara-politika kehitriny eto amin'ny firenena no nresahanay de zay tsy izany velively ny votoaty ny resaka ao fa politika maloto sy fampiseho masoavy indray zao izany politikanao malotonao amin'inona politika maloto inona politika ny fialonana ny resahanareo raha tianao fantatry politika ny fialonana hoana ry miadana inona ny tianao tenenina am'izay aza mahatezitahana ho anaka zaho ary nisy fa atonga lano ny sofinao fa ovakiko batsilana aminao marina na fenipeninao io efa atonga ilako ary ny sofoka telazao fa mieno resaka famisaviana ny tantely no resahanareo ka aza manday ianao na de kely aza satria sady nalaina feo no renyle pitsikilona lefako avokoa ny resaka ny fanaovanareo indrindra fa ny anomezana azy ody fitian'ny tantely mba ity ka anary any fandresena azonao ve zany ka ahoana iaiko sa tsy aika ianao nahoana no tsy mahateny ianao ry dada valio iaika ianao sa tsy iaika zany efa voalazanao zany ny marina ritratra inona ndray moa no lazaiko ty lozanao rery dady zany marina ka vakiambato lampy ankehitriny le tetika avolenta momba ny tantely meny ranokombe mpilalao-ody mahery sady mpamorika vahoaka ve no lasa namanao ankehitriny tsarovy tsara ry dada fa zay miaraka amin'ny ambolambo ge de ambolambo aza ataonao zany alohanaka tsy manapidina any miadana inona tsy manapidiny tokoa ianao noho ny fialonana mingavy anao omeo baiko ranokombe ka asay voajany ny fanatanteran'izany asa famisaviana olona izany tsisy hevitra azo atao tsony zany ry miadana satria mino hafa efa vitan'izay le zavatra marina misy afatra tonga indray amin'ny fondayako zany avy aiza hoana izy zany
avy any amin'ny miadana izy zany. Enona ho ny lazainy ato izany. Tafandrimandry lahy dia mano fisamamy. Aleo tonga dia hovaliako rangahy. Mety mba hanahoana ihany ry Andriamanitra ny fifaran'ny tantarana sy miadany. Mino fa ny ampitsona maly azy e. Mpandefa saina lalina ihany ny amin'izany nefa ok izany hoany fa aleo aloha hanokatra boky tserasera e. Sokafana amin'ny Facebook mba hanarahana vaovao. Mba vetivety dia nisokatra izany kodiko izany a. Dia ino ny vaovao ato e? Tsy ny masoko ve no mandrosa? Ahoana fa tsy toa sary ny fandeferana mifamihana amin'ny lehilahy hafity. Tsy mandro roa mihitsy ny masoko fa tena izy tika. Ndray talozanao fandeferana. Miadana. Ahoana ry dada? Moa? Tafahoana tamin'ny tantely ihany ve ianao androany maraina? Ie. Tafahoana somatsara ihany izay ry dada. Mahafinaritra azy zany anaka. Dia ahoana inona ny vaovao mikasika izay fa tena liana dia liana mihitsy aza ny zanako malalako. Ahoana? Tsy dia misy vaovao firy azo ambara aminao aloha afa-tsy roa loha ihany. Dia inona daholo ny zany roa zany? Ahoana? Voalohany aloha resaka sary tao anaty boky tserana Facebook. Ay, dia sary ahoana zany ry miadana? Hitany dada. Loza ho tantely fa nahita sary mifandeferana nampiaraka amin'ny tovolahy iray tao anaty boky tsera izy araka amin'ny filazany. Ka zany ve tsy zava-doza be ho azy sa ahoana ho izy? Marina voalazany dada satria raha araka amin'ny filazany tamiko dia kivy tanteraka hono izy. Sady tena diso fanantenana tamin'ny toetra ny fandeferana nge izy. Tsy vitan'izany ihany nge ry dada fa mbola nisy hafatra hafahafa koa. Hafahafa ahoana zany? Sendra voavaka ny tao anatin'ny findain'ny fandeferana e. Hoe ahoana zany anaka? Farany nolazainy koa fa misy lehilahy izany hono ny antso azy tamin'ny findainy ka nitonona fa vadin'ny fandeferana sady nandraho anazy. Tsara kosa zany aloha raha amiko hoe. Zany ka tena vaovao mafaly anaka ay ve zany? Mahafinaritra zany ka fa inona aloha le vaovao faharoa kosa ka? Vaovao faharoa ry dada. Eny anaka. Mafaly ngamba. Andeha no fianarana ny ivelany hono izy ary inona? Ato araka amin'ny filaza fa nahazo vatsim-pianarana hono izy. Dia haritra hafiriana aminy zany anaka? Tena mety 2 taona mahery eo raha firesany aloha. Ay ve? Eny tsara kosa aloha zany satria amin'izay tsy ho afaka ifampikasokasoka amin'ny vantana amin'ny fandeferana tsony kosa e. Ary mino aho fa ny lavitry ny maso dia ho lavitry ny fo zay ny amin'nisy fandeferana. Eny ka dia miaritra kely fotsiny ianao raha zany anaka fa tsy maintsy ho lasanao ihany na ho ela na ho aingana satria zay maharitra ho no vadin'andriana anaka. Izy ary samy miantso amin'ny findahako izany. Aleo aloha raisiny. Allô? Pastera ihany ty e? Ino a pastera indrindry ty tompoko? Miarahaba tompoko. Inona vaovao anao? Ahoana tsara? Nisy niditra hopitaly hoe mivavaka ao amin'ny fiangonana tandremako? Ay, dia
dia iza lehilahy sa vehivavy le izy? Tovavy? Mety ho azoko fantarina ve tompony anarana azafady? Fandeferana? Eny tompoko, voaray fa misaotra tompoko, dia samy ota eny tompontsika e. Ndray niditra hopitaly ho fandeferana fa narary tampoka. Inona ireny nahazo azy Andriamanitra? Aleo aloha rangahy hivavaka ho azy fa izay izao ny zava-dehibe sy maika indrindra. Pastera? Fandeferana? Manahoana ianao izay anaka? Izao hitanao izao reraka. Tena reraka pastera. Fa inona ny aretina mahazo anao Tositra Ay? Tositra Tositra miakatra miaro rerahana be loatra tamin'ireny adi-saina sy famakitrany ireny. Very koa nge ireo atao taratasy ilaiko amin'ny fanoratana amin'ny boky anaovana fanohanana Izany io? Eny na izany aza ry fandeferana dia alamino aloha ny saina. Izay Fantatro tsara izany amin'ny maha-mpianatra raha ho mpitsabo fa ino ty mampisento anao efa misy inona ihany ny fandeferana? Tena tsy mora ary pastera. Raha aman-dreny ianao ka tsy hanafinana fa mila hamofo mihitsy ange izany indraindray. Mila hamofo amin'izao fanenjehana lavo izao. Aza mamoy fo anaka. Kristianina tsika manana ny tompo aza mitanondrika ary aoka nareo izay mavesatra entana anatina ao ny tompo fa izany no hanome anareo fitsarana ka mino azy re. Misaotra pastera. Tsy misy isaoranao izany anaka. Fa hono ary fandeferana? Ahoana izay pastera? Dia iza tokoa moa izany izao miandry sy miahanao ary mikarakara ny sakafonao aty amin'ny hopitaly aty? Le namako mpiara-mianatra amiko aloha izao manampy aty ankoatran'ireo mpitsabo izay mahafantatra nandritra ny fianarana asa nataoko tato. Kosa na izany aza andraso fa andefa olona mpiara-mivavaka amintsika mba efa ndimby amin'ny fikarakarana anao aty amin'ny lafiny rehetra mihitsy izany na sakafo na inona. Tena misaotra betsaka pastera amin'ny fikarakarana fa tena mampiady ny saiko dia ty. Inona mampiasa sainanao ry fandeferana? Ahoana re izany? Izao ry pastera. Mihaino anao anaka. Ianao moa izany sisany mba hiveriko solondray aman-dreniko tsy hanafinako fa tena tsy manam-bola mihitsy nge izaho na dia vola hividanana fanafody aza. Ve izany aza matahotra ianao anaka fa ndresy lahatra n'ireo mpiara-mivavaka amintsika mba hanampiananao ara-bola. Mino mantsy fa samy vonona ny fiantoana tanteraka ny laninao izy ireo satria amin'ny sarotra toy izao indrindra ny tokony hanehoana amin'ny maha-kristianina. Eo mihitsy ny tokony hanatanterahana ny tenin'ny tompo hoe miaraha faly amin'izay faly ary miaraha ory amin'izay ory. Dia mbola mamberina amin'ny fisaorana pastera. Tsarako maivamaivana ny olako raha mandreza ny teninao izany. Andriamanitra tompo fahasoavana ny hamaly fitianareo Tsy misy tokony isaorana izany fandeferana fa izany mihitsy no izy ary aza matahotra anao fa hivavaka lalandava ho anao manantena fa tsy zoely ianao dia voaka ny hopitaly ka ho afaka no isaoma-tsara ny famaranana ny fianaran-draharahanao dia hamafiso ihany koa ireny finoana raha tena mino ianao dia tsaroa fa fitaovana ihany ireo fanafody ireo fa ny tompony tena manome ny fanasitranana. Profon'izany ireny ny tsabon'i Jesosy Kristy olona maro ianao indray ve moa ampianarina an'izany ny tsamba, ny malemy, ny maty aza moa natsangany. Sa tsy izany moa ry fandeferana? Tena mino an'izany ary pastera. Aza matahotra anao hoe fa nanolo tena ho an'i Kristy tsy mba namana izay mihemitra izany raha fandeferana. Eto anatrehanao no nabarako fa foko hanompoana azy ny androm-piainako rehetra
tena tsapako fa raha tsy teo izy niaro ahy dia mety efa namofo tanteraka. Tsara indrindra izany anaka, mahery izy ianao a. Saotra n'Andriamanitra fa vita somatsara ihany ny fianarako, indrindra fa ny fianarana asana dia teo azy ireny vato sakandarana amin'ny fiainako ireny. Tonga mitanjona irina ihany ry tery fandeferana rehefa mivavabavakandro manalina tsy nanam-piafarana. Dokotera ihany aho ty, profesora mpandidy. Raha mba velona somatsara teto mantsy izao dada Sininy akory angamba ny hafaliany nahita tafita somatsara ihany. Saingy indrisy ry tamin'ny be sy asia anjakany felonana sy ny fitiavan-tena. Ary misy miantso aho izany. Allô? Eny dokotera? Eny voaray fa misaotra. Misy olona marary tsy maintsy didiana maika ho tonga ao amin'ny hopitaly ka izany tsy maintsy adidy azy. Izay izany ny olona ho didindry voalohany ry fandeferana. Tompo ampio amin'izany fandidiana izany. Ianao ny andidy azy fa ho fitaovana fotsiny ihany eo am-pelantananao sy ny fahaizako. Fandeferana. Profesora mpandidy fandeferana fa tsy fandeferana fotsiny e. Azafady profesera, raha tsy diso izany ianao no andidy ahy? Ie, tsy diso mihitsy ianao fa izany andidy anao. Izany tompona andraikitra amin'ny fandidiana ato. Eto ampelantanako ny hainao ankehitriny e. Mifona fa tsy napoziko izao. Tsy napozinao tokoa a? Boribory ny tany radona. Fome. Tsy takatra ny fandaharan'Andriamanitra satria mihevitra ny tsy ho tratry ny aloka velively ianao saingy. Tratry ny aloka koa ihany e. Ny tsiniavinao sy ny tody a. Fantary tsara fa ny tody tsy misy fa ny atao no miverina radona. Noho izany a, dia ataoko retany rendanitra eto fa hanapatra amin'ny fatezerako aminao ahy e. Heverinao fa moramora angany no nampitehanao ny fiainako, namonoanao indray aman-dreniko izay nahitako masoandro. Sipitapia profesera fa azafady indrindra mifona profesera vony tsy fidina any aka nanao tsy fanao e. Vony tsy fidina inona koa e? Mifona aminao aho fa ny felonana anareo menakavy ane no masaka tato tsaiko profesera ka nanaovako an'ireny zava-doza ireny. Tsy hainy izay rediredinao ahy e. Tsy hainy izay rediredinao mihitsy ny ahatongavako eto. Ireo ampiasaoreo amin'izay mifanafody ry infirmiera, indrindra fa le fampatoriany ireny. Mino fa ho bory amin'izay ihany koa vava amin'ny be felonana e. Se misaotra anao Andriamanitra. Vita somatsara ihany ny fandidiana voalohany nataoko tamin'ny fiainako. Misaotra anao fa tsy mba namaly ratsy ny ratsy ahy toy izay vitan-dradona fa nanaraka ny tenao hoe valo isoa ny ratsy.
tezera ho ianao fahaza-manota. Tsapako fa tena tezitra tamindradona kosa aloha ahy e. Saingy tsy nanota noho ny fitahin'ny fanahinao masonao. Tera Lazary Andriamanitro voninahitra ho anao irery ihany. Miadana ahoana ry dada? mba jereo kely ange azafady anaka fa misy mandondona ao am-baravaranao fa za tsy mbola tokony hetsika eto am-pandrinany hoy ny dokotera. Andraso ary vetivety ao fa jereko. Hay ve tantely Za ihany tokory miadana. mandrosy Misaotra. Manahoana ianao ry miadana? salama tsara fa misaotra. Tsara zany. Ary hono manahoana ianao ry ngiaradona? Tantely manahoana sea zao vao avy ny didina dia zao mbola tavela eto am-pandrina eto zao le roa. Dia manareta soa zany ianao ko. misaotra anaka fa ono ary tantely. Ahoana zay ry ngiaradona? Fa nga moa se tsy tany andafindray. Tsy tany andafy zany izy ry dada. Fa nga moa se tsy tany andafindray tonga sady. Tsy tany andafy zany izy ry dada. Inona? Tsy tany andafy ahoana izy ry miadana? Niona foana zany nareo roa kely. Ie, niona foana izay maha-pianadahanay. Inona? Mpianadaha anao? Mitady verina ny aretiko marina. Mpianadaha manino? Mpianadaha ahoana? Aza mba be vazivazy eo ianao ry miadana. Samy olo-dehibe tsika eto ry dada. Tsy misy mifamazivazy zany eto. Ka tsy azoko ka. Lazaiko fatampoko fatam-pirenena eto tokoa ry dada. Ninona? Mpianadaha zay satria ray ihany ny rainay. Iny midika ve zany fa zanako tantely. Eny tokoa ry dada. Zanakao fa ahoana koa no mahazanako any lary tantely. Asa fao fa raha tianao fantatra dia tsaroa fa zanaky ny felonana. Vao maika mahisy namiko fa asa vao tsara hoe apakaro hoe ty ondavo telo re miadana fa tsy azoko mihitsy ny haiko asa vao hoe le roa fa tena tsy azoko mihitsy zany marina. Asa vao tsara zanaky ny felonana ho amatsy anao teo. Fa matsy zany araky ny fitantaraniny eny dia olona anisan'ny elonanao ny fianakaviana ka nataonao zay amin'ny tahanany eny mba habevoaka azy. Dia iny ianao ny tsita tadidiko iny. Mino fa fantatrao tsara ihany zany reniko izany. Tena tadidiko ka tsaroko mihitsy. Za zy mifanatitava aminao zao kosa ny zanak'ilay felonana zay tsy fantatrao raha tsy androany. Andriamanitro. Ary ampahafantariko anao tsara fa maty ny ratrampona velanao ny reniko. Tantely marina ve zany? Za ihany koa taty aoriana nefa nezahanao mipotehana nefa noho ny herin'Andriamanitra izay noko dia tsy tanteraka ao zany. Fona tantely. Andray ry dada. Eny anaka. Miala tsiny fa tsy mendrika natao hoe dada akory ny olona toanao zao saingy. Okare, okanaka. Ary raha tsy vitanao no heverina dia tsy vitany hoe ny vononao ny reniko na dia tsy nanao an'izany ny vatana azy ianao fa saika mbola hopitehanao ihany koa ny fiainam-pitiavako. Oka lesy, mifona lesy. Ary ny tena zava-doza tsy fampiseho masoandro dia nina koa mbola fitetehanao ampanambadiana tamin'ny alalan'ny fampiasana ody fity mahery vaika anay sy miadana zay tsy hafa fa mpianadaha ray tam-po amiko. Ty lozako marina. Ay, afa-baraka araka izy. Menatra, tena tsy napoisiko marina. Mifona ry tantely, mifona fa nety ny fihetsika tsy ampiheverina noho ny velonana marina tokoa zay fanorina nahazo laka tato anatiko tato le roa
kristianina seka ekeo ireny fekekeloka ny rainao ry tantely a. tena mba ekeo mihitsy le roa ekeo ny fonako tantely andohaliketo anatrehanao raha ohatra ka ilainao zany anaka. Marina ny voalazanao ry miadana. Ekena tokoa fa fahotana mafata ny vita ny dada nefa kristianina rehetra izay tokony hay amela heloka. Tafin'ny finoana sy ny fanantenana ary velomin'ny fitiavana ihany koa rery izy mianaka ka tonga eto aminareo izao tsy mivonoka anao fahavalo anareo na fa tonga natanteraka mibaiko ny tompo manao hoe valeo amin'ny sonondratsy. Noho izany dia ambarako retany oren-danitra rehefa mamela ny heloka ao ary dada. Misaotra raka, misaotra rysery tantely, misaotra ny zanako malalako. Ay ny tera-da ihany ale roa. Avo ny lanitra ka tsy takatro Andriamanitro. Mandroso ianao anaka dia makasy iza fa aza miavavy. Misaotra pastera. Ay, natongavako aty pastera dia hisotra anao tena misaotra betsaka tamin'ny fampahirezana sy ny fitrotronam-bavaka. Tafita samatsara ihany ge za efa tena teo ambaravara ny famoza-potanteraka mihitsy ihany nampahirezinao. Eny Andriamanitra tsy tony tokony hisorantsika rery fandeferana fa izy ny tena mampahery fa zange fitaovana fotsiny. Eny tokoa, tena avy ny lanitra ka tsy takako pastera. Tena isarana izy teraina fa tena lehibe ny fitiavany antsika. Marina mihitsy ny teninao anaka. Raha ny amiko indray izaho tsy tokony hisoranao akory. Izay tokony nataoko ihany nataoko amin'ny mahampitandrina dia izay no nataoko taminao. Fa ahoana ary fandeferana? Ahoana pastera? Mba manahoana zao mikasika ny fiarahanareo sy tantely fa elaela tsiraiko mantsy. Milamina tsara izay ka efa eo am-panomanana mariaziny mihitsy nge izay io Ay, tsara kosa izany ko. Tongava soa ny andro malaza misaotra pastera. Dia ahoana indray zany izao mety ho fandraisan-dradonana izany vaovao izany. Toa eniko mantsy hoe tadiaviny ampanambadiana miadana izany no ny fofombadinaoko. Redirediny azy mpianadaray tapony reny ry pastera ny saingy tsy fantatro radony izany. Izany ve? Fa ahoana koa izany Zao na olanga radona noho ny resaka felonana amin'ny fianakaviana ny reny tantely. Saingy tsy fantany taty aoriana fa nananjanaka izy vokatra izany. Nampalahelo dia nitondra ratra-po tamin'ireny mihitsy nge ny reny tantely. Maty mihitsy aza ny farany. Ndray ay ve nisy an'izany tantara mampalahelo be izany Eny ry pastera, nisy an'izany tokoa. Dia mba ahoana anaka? Mbola tsy fantatro ngaradona ve izany vaovao izany izao? Araka ny vaovao nampitainy tantely tamiko aloha dia efa nampiafantarin'izy mianadahy azy izany vaovao izany. Midika ve izany fa efa nahafantatra meloa izany ny miadana? Efa ela be ka. Fony fahavelony reny efa nahafantara miadana fa manana nadahy izy. Saingy tsy nampahafantariny indray izany no ny afatra io reny io dia hono ary fandeferana. Dia mba ahoana indray izany ny fanazavanao mikasika n'ilay resaka nandehibe teo aloha reny fa hoe mifankatio ny miadana azy tantely no nitetika ngaradona. Fantatra tokoa izany pastera. Fantatray fa be tetika ery radona hanampitehana amin'ny fiarahana izy tantely. Ankoatran'ireny fampiroroana natao tamiko ireny dia nisy ihany koa ohatra ireny fanaratsiana isan-karazany ireny. Fanaratsiana tamin'inona izany ny fandeferana? Tamin'ireny fitaovan-tserasera maro ireny. Saingy ampahafantariko anao ry pastera fa araka itelo menada tsara avokoa ireny fa radona ny tao ambadika. Noho izany dia niarany kondoa izahay telo. Ny amin'izay tokony atao manoloana an'izany. Dia ahoana? Noho izany sary mihetsika ny arahany telo menada daholo ireny. Ampiasaina nandradona satria
nitsokoloviny tamin'ny alalan'ny fitaovana avolenta avokoa ireo fihetsika sy resaky miadana sy tantely ireo. Raha dona mianaka marina. Mandroso nareo ka tokoa reto pastera. Mandroso Tena androso tokoa ary dokotera fandeferana koa to ay ato. Vo eo izy ny tonga teo ka fa manahoana aloha zao ny fahasalamanareo Salama tsara pastera. Idady io hitanao mbola somary mikotringatringa io. Eny tokoa efa mba nanahoana zay ianao ry dadaradona? Efa salama tsara? Eny zao hitanao zao dokotera, efa manomboka matanjaka ara-batany, toy izany koa ny ara-tsaina, indrindra fa ny ara-panahy dia iteny isaorako anao be dehibe zany dokotera, misaotra be dehibe. Nampieritreritra lalina sy natonga sainany ny fihetsika rehetra zay nataonao nandritry ny fitsaboana teny amin'ny hopitaly, fa tsy hafeniko anao zany dokotera. Raha lazaina aminareo etona dia tsorika fa tsy nino ny ovelona itsony zany, tsy mihitsy amin'ny marina, satria ketraka tanteraka raha vao nahafantatra fa zanaka ny fahavaloko no tompon'ny fantetinana ny loana tena tsy napositro mihitsy zany, ary tsy te hijery olona mihitsy tamin'ireny, menatra, tena menatra mihitsy fa tsy afeniko anareo. Dia eny isaoran'Andriamanitra fa ahianao anaka tsy mba olona be felonana tahaka hafa, olon'Andriamanitra marina tokoa ka dia nikatsaka tokoa ny famaliana son'ny ratsy anaka. Araka ireny efa nambaranao tamiko ireny dia mbola manatitra ny fisaorana anao ay moa professeur fa tsy vitany hoe dokotera fotsiny ianao. Noho izany mamerina ny fifonana tamin'ny fanentsehako anao sy ireo ray aman-dreninao anaka, sady mamerina ny fisaorana mitafitafy izay efa natolotra anao indrindra ihany koa. Lazaiko anao fa tsy voavaliko zao rehetra nataonao tamiko ireny, ny soa rehetrarehetra izay nataonao tamiko, fa enga ny Andriamanitra tompon'ny fahasoavana amaly anao anaka. Eny ry dadaradona, voalohany aloha dia voaraiko ny fofonanao sy ny fisaoranao misaotra anaka. Manarak'izany dia isaorana koa Andriamanitra fa izy ireny namaly ny vavatsika. Isaorana indrindra izany. Ny farany dia tsy haiko koa ny tsy hisaotra indriry miadana izay sainy joro tamin'ny maha-kristianina. Tsy fantatro fa tena sarotra mipetraka teo amin'ny toerana nisy andry. Nefa tsy nanaiky lembinana tamin'ny fomba ny ratsy ny dadaradondry. Tena misaotra tamin'ny fanampinsehanay ry tantely dia mbola misaotra koa ke tamin'ireny fanampindrianay sy tantely ireny tena nitady vahaolana mihitsy indry tamin'ireny fotoan-tsarotra ny ainanay ireny Tsy adinika ihany koa ny fisaorana indry tamin'ny fikarakarana sy ny fiombonam-bavaka manokana natao momba ahy tsapako ankehitriny fa ny vavaka maro mahatakadavitra kia. Eny tokoa ry fandeferana, tsy adikevitra fa ny vavaka ny maro no mahatakadavitra. Tsy vitan'izany koa nefa fa ny vavaka ihany koa ny manova zavatra ka tsy misy azo ambara eo anatrehan'izany afa-tsy ny fisaoran'Andriamanitra kia. Ho azy irery ihany ny voninahitra mandrakizay fa ny fiadanany kosa aoka mba arotsana amintsika. Ny teny farany ataoko dia misaotra anareo kisa, tanteraka soamantsara ny fanambadianareo sy tantely anadahako. Eny kia misaotra betsaka. Mba manao azafady indrindra aminareo rehetra manatrika etona ngia ry zareo fa hoana ry ngaradona? Mba misy teny tena tiako lazaina aminareo rehetra re, tsy hoe manapaka ny resakareo fa vao mainka aza manohy, azafady indrindra. Ento ary ny teninao ry ngaradona? Misaotra indrindra pastera, misaotra na miany fitenenana. Ka zao voalohany aloha dia ambarako aminareo fa faly dia tena faly ny foko ankehitriny. Tsara loatra kosa zany. Misaotra indrindra tompoko. Manaraka izany mikasika ny fiarahan'ny fandeferana sy tantely dia tsy hanao volo manorandrana mihitsy zany zanako isaina, fa mitsodrano anareo tanteraka ny amin'ny fikasanareo hanao tokantrano, zany fandeferana.
Ankoatr'izany dia ambarako aminareo fa miaiky sady tena mino fa tena misy tena tsapako ato anatika ato fa tena misy ho Andriamanitra ao fa tsy kivazovazo tena resy lahatra ary zareo. Eo anatrehanareo sy pastera izay mpiandrondron'Andriamanitra no ampahafantariko an'izany fandeferana sy miadana fa niova fotanterako iova fotanteraka ankehitriny miadana sy fandeferana zay aloha no azoko ambarany momba an'izay. So de reraka loatra ianao rongaradona fa toa efa mipiredika izy zany ko. Tsy fa mamela ihany pastera ano hoe satria tena ny foko mihitsy zao no miteny ary tsapako fa misy fanahy masina mampiteny ahy satria mampanantenanareo fa tena hivavaka tokoa rehefa tonga ny am-piangonana ka hiala amin'ireo fomba ratsy fanaoko teo aloha tena voatiko izany pastera. Tsy ho voatanisako eto ireo fomba ratsiko fa ny lehibe indrindra amin'ireny dia ny fielonana toy izany ihany koa ny fitiavana tesehoseho amin'ny maha-kristianina fotsiny rehefa tonga ny am-piangonana fa tsy mivavaka akory mety tsy karitra reo zany pastera fa izany tena nahafantatra an'izany. Manaraka izany dia vonina ny anokana ny androm-piainako sisa mba tena anompoko an'Andriamanitra eo anatrehanareo telo mianaka no miteny an'izany. Ho porofin'izany dia vonina ny anatevin-daranareo mpitory ny filazantsara zany pastera. Tsara be zany ngaradona ary misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika ry izy telo mianaka fa lasa fianakaviana ray ankehitriny raha ny zarazaray ny felonana teo aloha amiko ry zareo dia zao pastera asan-devolo ny fialonana izay hevitra nampizarazara-nareo ka avalony tony lamba mipiasa manomboko izao mariny zany pastera. No avy mamirapiratra amin'i Kristy Jesosy ny mpanjino no zany manamafy izay efa voalazanareo teo sady mbola manoro-hevitra anareo amin'ny tokony hanajanareo ny sitrapon'Andriamanitra. Misaotra indrindra pastera. Indrindra fa le teniny manao hoe didy vaovao no meko anareo dia mba hifankatiavanareo. Dokotera fandeferana raha toko ina indray ary ty dokoteranao tiry tantely ka tsy zany kosa ve fihetsonanao zany tokoa saingy ahoana dokotera saingy androany afa nandrehanao ny teny an'izany dokotera zany ka ohatra ny hafahafa ihany manko. Zany very dokotera ny fitiavako. Laingako mantsy izany fa vazivazy ireny ary tantely ny fiainako Atikeo ianao Kay marary ngeza ny tongonao izany sao dia mba mamono izany ry tantely raha maty anie dia tsy mitovy aminao Zay ka fa ahoana ry fandeferana ka satria ianao tanteliko na maty aza mamela mamy foana. Ianao aza raha ho faty mbola anoatra lavitra noho izanyko fa ahoana ka satria ianao mpandova amin'ny fiainana mandrakizay raha sitraka ny tompo ka ho lasa olo-masina na anjelan'ny lany raha mahatany amin'ny finoanao ankehitriny. Nganery tantely malala ny foko sy ny fitiavako mino fa iona ny paradisy tsika roa rehefa miala ity Nganery fandeferana dia anamafy ny finoanan'Andriamanitra tsika manomboko izao fa ny asany ratsy tao amin'ny fialonana anie tsy kely lalany tantely malalako fandeferana dokoteran'ny foko sy ny fitiavako. Tiako be ianao. Za koa tianao. Felonana. Tantara nosoratany Rakotonarivo Noa. Reto avy no nanome aina ny tantara. Meva, Zonantenaina, Ndrina Samuel John.